Lasy zao io hélicoptère io no mitondra ny Sozara Radry Alexandra sy Raïs Boka miala ny Katmandu hamonjy ny toby fiaingana miainga ny Everest. Teto amin'ny toby fiaingana no nahitana fandriana sy efitra tsara rafitra toy izao fa hanomboka ny fiakarana dia hanomboka ny tena raharaha. The animal of Madagascar you prefer second after the chameleons. Okay. Misy toby 5 ho tratrarin'izy ireo dia tonga eny amin'ny faratapony ny voalohany aloha ny tratrarina zany izao. Lalana antsoina hoe Khumbu Icefall izay no dingana voalohany. Fa ity Khumbu Icefall ity koa nefa no voalaza fa tena mampidi-doza indrindra satria dia feno antsana ireo ranomandry eny amin'ny Khumbu Icefall. Dia ilay vaingan-dranomandry ihany koa mihetsika foana fa tsy maro toerana. Noho izay antony mampidi-doza ihany koa dia miainga amin'ny alina ry zareo alohan'ny posahan'ny masoandro satria rehefa miposaka ny masoandro somary miakatra ny maripana dia vao maika tsy maro toerana ilay ranomandry. Na izany aza dia lalana efa nandalovan'izy telo mianaka ity Khumbu Icefall ity tamin'ny taona lasa. Ny mpitardia ihany koa dia matianina soamantsara, tokony hizotra soamantsara ny dian'izy ireo anatin'ity dingana voalohany ity. Izay aloha ny iraritsika rehetra rehefa tonga amin'ny toby voalohany indray manome vaovao avy tsika.